Ankafaliana tokolasy tokovavy no iarabananao manaraka ny fahitalavitra Honor TV amin'izao arivan'ny alarobia fa 4 ny volana oktobra taona 2024 izao no manasanao ampanajana ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovaontsika amin'ity ariva ity. Indroary ny lohateny vaovaontsika. Solombavamboaka misy 12 no tonga nivory tety Tsimbazaza androany nisy ny fandaniana volavolan-dalàna izay nataon'izy ireo. Tsy emitra fa irosotrany ireo kandida 20 izay niara-nivory tamin'ny seny fa hanatanteraka ilay conférence souveraine hototsaina etsy amin'ny CCI Vato. Nanomboka androany ny salon des étudiants izay atao eny Akatso hanorona ireo mpianatra afaka baccalauréat ny lalam-piofanana eny amin'ny anjery manontolo. Mahatratra 100 ireo mpiasa-panjakana izay tratra ny dinika ho an'ny fanavotam-pirenena na ny DFP nanao fampelezan-kevitra. Ny lafiny politika no anomboantsika ny vaovao amin'ity ariva ity. Tsy emitra ireo kandida 20 fa hanatanteraka ilay antsoina hoe conférence souveraine izay hototsain'izy ireo etsy amin'ny ivitoerana fandraisana fivoriana raisam-pirenena etsy Ivato. Ho toy ny fampiresahana izay nataon'izy ireo ny zoma lasa teo ny arahana tamin'ny seny izay nanaovan'izy ireo ihany koa moa fehi-kevitra ary ny arahany nanao soni ny tsy fahatombanana eo amin'ny lisy mpifidianana ny resaka bro-mpifidianana moa no tena antony hanaovana ity conférence souveraine ity. Eo ihany koa ny fanahiny reto kandida ireto ny mety isian'ny osoka amin'izay fifidianana izay. Jenita Soalalaina sy Rivo Rakotonirina no mitatitra ny vaovao. Tsy fahatombanana amin'ny lisy mpifidianana sy ny bro-mpifidianana no tena olana amin'ny reto kandida 20 nanao soni teny amin'ny seni ny zoma lasa teo. Betsaka loatra ny lesoka hita ka ilana fanitsina mba tena ivoahany safidim-bahoaka raha nambaran'izy ireo. Izay atao izany na tsapana ny voaka avy amin'ny fivoriana moa izany ny fisiany tsy fanjaliany lisy mpifidianana. BDV izany lesaka anatin'io lisy mpifidianana io misy doublon BDB betsaka ny olona efa maty mbola tafiditra anaty lista. BDB ny olona tsy tafiditra ao misy tokantrano da misy olona 10 ao anatiny telo ny tafiditra ao anaty lisy mpifidianana. Misy anefa olona ray misy olana 5 telo inefatra. Da misy ihany koa ny olana eo amin'ny fikarakarana fifidianana mihitsy amin'ny ankapobeny satria sy mety milaza fa tsisy vola ao. Dia misy zany na ny misy zany le olona ampiasainy ireny mandovo azy mpandavovola sady rehetrarehetra zany mba miteraka inahy ihany hoe ohatrany natsakany sy andafany hoe zany le. Fa ankoatr'izay nanambara reto kandida reto fa misy bulletin efa misy marika mialoha amin'ny anaran'ny kandida Andry Rajoelina efa miparitaka amin'izao fotoana izao. Manome le tena bulletin vierge iny. Dia izay ny zavatra efa mandeha any. Misy milaza manko Photoshop le amin'ny sary ohatr'izao 3 millions isany mandehandeha any. Mezika ny malagasy amin'ny vaninandro izao fividanana tena ekena mba sapisy-korotana sony. Fa izao no atao hoe ahoana moa sapisy-korotana an'izao izy nanaiky an'izao tsisy olo anaiky an'izao misy. Ay zary ny fitindram-panjakana sahana amin'ny olo manao an'izao. Fa zay natao mpakorotana reto mpakorotana fanjakana mpakorotana fifidianana fa tsy ny kandida. Ilana fijerena manokana izany rehetra izany ka nahatonga izy ireo hanao fampiresahana sy fampiainona amin'ny samy malagasy rahampitso izay ho atao eny amin'ny CCI Vato ka nasana ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena mba handinika ny toe-draharaha misy ankehitriny. Mbola iverenantsika ihany moa ny resaka conférence natao hoe ny Vato rahampitso iny fa hoetsy amin'ny anteneram-pirenena sika amin'ity vaovao manaraka ity. Banga tanteraka ny sezan'ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity. Solombavambahoaka 120 no tonga teny antoerana izay nandany moa volavolan-dalàna misa 4. Ho an'ny solombavambahoaka izay tafarisaka tamin'ny mpanao gazetinay dia nanambara izy ireo fa tsy tokony ahasakana ny famonjena ny fivoriana ara-potoana ny fisian'ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao. Tantely Rabelalana, Tiavina Rakotonindrina.
Nanatrika izao fandanina ny volavolan-dalàna izao ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana, ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola, ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny angofo sy ny akoranafo. Volavolan-dalàna 4 no nolaniana androany teny amin'ny anteny miram-pirenena. Anisan'izany ny fanatsarana ny famokarana herinaratra azo avozina, ny famatsiam-bola miaraka amin'ny banque africaine sy Afrique australe mikasika ny varotra sy ny fampandrosoana. Ny volavolan-dalàna mikasika ny fambolena izay famatsiam-bola niaraka tamin'ny FIDA sy ny fanjakana ka faritra 12 nanomboana ny tetikasa ny taona 12 amby 2 arivo. Entina andrafetana sy anavozana ny système de formation agricole et rurale eto Madagasikara. Ny tsapa manko dia samy manana ny programmany, samy manana ny fomba entiny manofana ireo rehetra zay manana centre de formation na iatato fanjakana zany na any amin'ny sehatra tsimihakana. Dia tonga zany fotoana hoe aleo mba hisy paikady iraisana nasional zany mikasika an'io fampifanana eny amin'ny tontolo ambanivohitra io na ilay stratégie nationale de formation agricole et rurale. Ireo lalàna rehetrarehetra eo zany dia miresaka fampandrosoana tokoa ary famatsiam-bola. Dia ny ankamaroany zany dia vola indramo Madagasikara ary averina, misy ny anankiray farany moa zany tsy averina. Dia hoe fanampiana mba ahafahana isin'le fampivoarana indrindra ny tontolo ambanivohitra. Dia izy ireo amin'ny maha ratification azy dia na le izy any laninay ray manontolo na tsy ny lalina. Dia ny vory rehetra moa zany androany dia nandany tanteraka andreo volavolan-dalàna anankefatra ireo izay rehetra tonga tao androany. 12 ireo solombavambahoaka tonga nanatrika ny fivoriana izay nandaniana ireo volavolan-dalàna ireo. Araka ny nambarany solombavambahoaka tonga nanatrika izany dia tsy manakana ny fanaovana fampelezan-kevitra ny fivoriana, ny fahaizana mandanjalana fotoana. Fivorianay zany aloha nanomboka tamin'ny tapaky ny oktobra aty dia mifarana any amin'ny volana desambra dia misy foana ny fivorianay fa tsy manakana ny fampelezan-kevitra fivoriana ity amin'ny anteny miram-pirenena fa ho an'izay taravela any amin'ny fampelezan-kevitra dia tsy tonga aty izy fa ho an'ny afaka kosa mamonjy ny fivoriana dia mitohy hatrany ny fivoriana ary misy hatrany ny fivoriana araka ny fampitaona izay fanolaniana tetỳ anivon'ny anteny miram-pirenena. Zava-dehibe eo anivon'ny firenena ny fandaniana lalàna ka tokony tsy ho tsinitsoniavina na dia eo aza ny fampelezan-kevitra. Zay ny mahakasika ny zavanisy teny Tsimbazaza iny banga tanteraka moa zany ny toerana tamin'ity androany ity fa iverenantsika ny resaka politika teo dia hoarahantsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny faneho-kevitry ireo mpilatsaka hofidiana filoham-pirenena izay isan'ny nanaosony ny taratasy taorian'ny fampifiana izay malasa teo. Hoarahantsika ny candidat Jean-Omer Beriziky, ny candidat Rasolofindraosolo Zafimaleo Naidama ary Radilofe Mamrisara eo amin'ny sary ny tiavana Rakotonindrina. Diso kosa izay mihatra fa hoe anakana ny fifidianana noho ny fivoriana tao. Ary le fivoriana ne ka tokony avy hatrany dia izay foana ny tonga ao anaty eritreritra ny seni no ny antso ny candidat ivory. Ary ny zavatra nyresahana tao dia hoe inona ny olana izay hitanareo ary ahoana ny vahaolana izay everitsika aroso mba isena fifidianana madio mankarahara eto amintsika eto. Ka izay zavatra izay zany tokony miarahana tamin'ny mpitondra mahefa ny gouvernemanta sy ny HCC mba miarahana mitady le vahaolana rehetrarehetra erosona amina fifidianana izay isiny ny fitokisany rehetrarehetra. Tsy mbola misy resaka an'izay aloha fa hoe nivory daholo aloha zany amin'ny alakamisy io ijerena hoe ahoana zany rafitra zany conférence souveraine zay fa tsy misy resaka mihitsy hoe isy fitondrana vaovao sa tsy misy an'izay resaka zay fa hoe mivory daholo ny rehetra raha mifahalalako ny conférence souveraine io nge tsy mijanona amin'ny candidat ihany io fa miainga avy any amina société civile na ny rehetrarehetra nge tokony ao anatiny ao daholo mijery hoe
afantatra tsara mazava tsara hoe ahoana io lisy-pifidianana io a ahoana ny fomba fanokafana io a inona ny zavatra mety fiatraikan'izany a eo amin'ny fifidianana. Ny tena koa de mijoro fananosony teny amin'ny seny fa nydikan'izay a nanaovako sony ary voapirofo azo vakina azo avoaka fa nanaovako sony dia hoe hanova ny lisy-pifidianana sy samy tompona ndraikitra eto ary tofoy fa manotompona ndraikitra fa moramora be loatra ny faniliana ndrihatra hoe nanosony izay kandida io nge tsy izay mihitsy ny nandeha tany fa natsona averiko ndray mandeha de rehefa aveo ve zay tenenina hoe mpanokam-panjakana so ihany fa misy anay anliana ndrihatra de avotra ry zareo tompona ndraikitra feno amin'ny tsy fahalavorariana ny lisy-pifidianana. eo amin'izay lafiny politika izay ihany ny fandraika indrindra amin'ny fifidianana dia azon'ny firenena iray tombony ny fahavitana fifidianana filoham-pirenena ao anatin'ny fiodinana voalohany satria sady hiena ny fandaniam-bola mpanjakana no kandida zay ankatoavin'ny rehetra ihany koa no lany eo ary ao ary ity fanadihadiana ity eo amin'ny sary ny itiavana heverina fa zava-dehibe ho an'ny firenena iray ny fahalanina kandida filoham-pirenena dia ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana. Tombony mety ho azo ny fianan'ny fandaniana amin'ny fikarakarana fifidianana satria vola be no lanina raha toka hikarakara fifidianana ny firenena iray. Miteraka fisaratsara-kevitra ihany koa ny firosoana makany amin'ny fiodinana faharoa raha tahiny ka misy izay fiodinana faharoa izay. Ny antony dia satria hita miavaka tsara ny mpanohana ny kandida roa izay tafakatra amin'izay fiodinana faharoa izay. Raha jerena eto amintsika dia misa 430 ireo kandida platsako fidiana filoham-pirenena. Mety hiteraka fisaratsara-kevitra ny fisina fampielezan-kevitra samihafa noho ny hamarony izay kandida izay ary heverina fa mety hiteraka olana eto amin'ny firenena toy ny fifampiatsiana eo amin'ireo samy kandida. 430 zao nisan'ireo kandida platsako fidiana filoham-pirenena eto amintsika. Efa hita taratra ireo kandida izay heverina fa manana herijika ho amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Hita kosa nefa ireo kandida izay somary kelikely ny herijikany ny ahatonga azy ho filoham-pirenena. Misy amin'ireo aza moa ny mpanao politika vao nisandratra mbola tsy re akory teo amin'ny tontolo politika nefa milatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Maro ireo kandida amin'izao fotoana izao no tsy hita manao fampielezan-kevitra, mety nitsokan-darana tamin'izay fampielezan-kevitra izay noho ny antony maro samihafa. Mbola ho avy raha teo ny fifidianana solombavam-bahoaka ka mety ho tsaratsara amin'izy ireny ny miatrika izay fifidianana solombavam-bahoaka izay. Mba hahamaro toerana sy rehetra ny filoham-pirenena lany dia tokony hahazo ny maro anisa amin'ny fiodinana voalohany izay filoham-pirenena izay. Zo ny malagasy tsirairay ny maneho ny safidiny nefa heverina ho fanariana vato ny fifidianana ny kandida iray izay fantatra fa tsy ho lany na tsy ho tafiditra any amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny tokony ho izy zany dia mijery kandida iray izay fata-bahoaka fantatra fa hitondra fampandrosoana ary manana herijika ho lany filoham-pirenena dia iny ny tokony ironany rehetra ho fidiana filoham-pirenena. Raha ny tantara teto Madagasikara dia mbola vitsy zany fifidianana filoham-pirenena lany tamin'ny fiodinana voalohany izany. Ratsy ny tamin'ny taona 2024 ny fanandrina ny Marc Ravalomanana sy Didier Ratsiraka. Tamin'izany aza moa dia mbola niteraka resabe izay fahalaniny Marc Ravalomanana tamin'ny fiodinana voalohany izay. Ny firenena iray zany raha te hanana filoham-pirenena ekeny rehetra dia tokony ho lany ny dieny ny fiodinana voalohany ny filoham-pirenena. Eo amin'izay lafiny fifidianana izay ihany dia zato mahery ireo mpiasa-panjakana izay hita ny DFP na nidinika ho an'ny fanavotam-pirenena nanao fampielezan-kevitra ary ananan'izy ireo porofo. Izy ireo moa dia anisan'ny nanara-mason'ny mpiasa-panjakana izay nanao fampielezan-kevitra anerana ny nosy. Tantely Rabe Lalana sy Tiavana Rakotonindrina. Manara-maso akaiky ny mpiasa-panjakana manao fampielezan-kevitra ny DFP nandritra izay fiatombohan'ny fampielezan-kevitra izay ka nidina hifotony ireo ekipa manatanteraka ny asa manerana ny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany mpiasa-panjakana manao fampielezan-kevitra izany ny minisitra, ny lehiben'ny fatra, ny ben'ny tanàna, ny sefim-pokotany. Ananan'izy ireo porofo avokoa izany. Anisany olana sedrain'ny DFP ny fametrahana fitoriana eny anivon'ny fitsarana noho ny fasarotany izany. Tamin'ny vahoaka sy taminareo mpanao gazety fa hanao plainte pénale an'iren'olona reny izahay. Problème ampelantananay a tsy maintsy couvrenay ro mandateranay any amin'ny toerana rehetrarehetra reo. Lazan'iren'olona reny zahay
retandra fa ianareo dia tsy ho fantatra n'olona tsisy fanenjena azo anareo fa izahay avy ty mifohy be ny ametaka ny plainte pénale reo zany source reo mpanao zavatra mpandefa sary reo tsy tiana s'exposer amina danger manoloana an'le zay mety fanenjena politique mila izahay zany se déplacer any am'ireny juridiction reny mametraka an'le plainte pénale azanareo raha misy fitorina toany any tamatavy dia zay mila mandeha ny déposer an'le plainte mba tsy ho enjena le namanay ihany zay no mahasahirana anay zany atoato satria zay tsisy eto manana zao zany zay vo andeha hidina ho any sava eo zany zay fitohirana anay izay mampiaya azy ireo. Adievitra fampahafantarana programme anasy politika manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo fampelezan-kevitra eto amin'ny On Air TV sy On Air Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony Marca officiel XXL Média Live Sport On Air TV Radio iverina lina amin'ny hetsika salon des baccalauréat hanatrika ity salon des étudiants ity zafi-tsy hoarana octobre ho avy izao ny salon des étudiants izay tosaina eny amin'ny esplanade Agatso maro sociologie droit sciences tonga eny an-toerana ireo tompona andraikitra ihany koa dia manome torolalana ireo mpianatra rehetra mididika ny trano eva ary mizary ireny taratasy fandroana ireny mba ho torolalana ho azy ireo. Ny salon des étudiants zany dia karakaraina mandritra ny 3 andro 24, 25, 26 octobre 2018 dia efa hitanareo zahay io fa mandray ny mpianatra zay liana amin'izany zay zany mahatsapa zao nanomboka tamin'ny misy adiny ray zay efa nanomboka nisokatra ny standy dia efa fisesika ny mpianatra le mpianatra vaovao afaka baka teo angamba dia tsapa mananteny zay fa isomotra ndray ny tahan'ny fidiran'ny mpianatra amin'ity
tandy dia maro be ato misy ny faculté de science misy ny faculté de lettres et sciences humaines ary misy ny institut isan-karazany. Tombony lehibe ho andra mpianatra vao afaka baccalauréat ny fanatrehana ity hetsika ity no ireo torolalana maro azon'izy ireo avy amin'ireo mpanabe isaky ny trano eva mba ahafahamisafidy tsara ny lalam-piofanana rano. Ilaina ny hetsika toy izao mba hanampina ireo mpianatra vao afaka baccalauréat amin'ny fanohizana ny fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Fa aorian'ity fampalalam-baovao ity dia haverina eto ny fandarana tapatapakahitra omaly izay nisy moa ny ady hevitra ny arahana tamin'ny mafaly solandrasana Olivier candidat filoham-pirenena sy Ramatoa Sara Raberso rehefa fanapahan-kevitra afana mandrindra ny fandaniana manoloana ity sarandalana midangana ity. Possible zaka amin'io teo ary nene zao talatamata efazato dia zao lasa eninjato Valonjato ariary no takin'izy ireo ny aloha izao no ireo antony maro samihafa saingy tapaka fa ny makany alakamisy anosiala ihany no hiakatra ho valonjato ariary ary hatreo ivato no enjato ariary. Ny fiakaran'ny solika ny alaviran'ny lalana ary koa ny fitohanana misy eny Ambohibao ireo rehetra ireo no mahatonga ity fikarana ity raha ny voalaza. Fahitsan-daniny ihany koa ny tsy fandehanan'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana trany. Nanambara kosa ireo mpamily fa tsy avy amin'izy ireo no nahatonga ity fiakarana ity ary tsy nisy akory ny fifanarana natao tamin'izy ireo. Tsy nahazo ny mpanazavana araka izany ireo mpamily noho izay antony izay. Iverenantsika kely ny vaovao politika manoana ny tsy ataon'ireo candidat 20 izay nanoso ny teny amin'ny seny ny vondron'ireo candidat izay tsy noraisy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny taratasy filatsahako fidiny. Zava-dehibe izy ireo ny fampiresahana sy fampianona amin'ny samy malagasy ary voafaritry ny lalàna raha teo zany ka mahatonga azy ireo hanoana ty hetsika izay ataon'ny candidat 20 ity. Jenita Soalalaina, Rivo, Rakotinirina. Zany andinina voalohany tao anatin'ny tondrozotra tamin'ny taona 2024 izay mifantoka bebe kokoa amin'ny fampiresahana amin'ny samy malagasy ka nahatonga ny tsy fahamarinan-toerana eto Madagasikara. Efa lasa lalam-panorenana izany ankehitriny raha nambaran'ny Max Fabien Andrianirina filohan'ny FMM nefa mbola tsy voahaja ihany koa hatramin'izao. Miantraika amin'ny fiainam-pirenena nefa izany. Mahita ihany koa izy ireo ny tsy fahatombanana amin'ny fikarakarana ny fifidianana ka izany no mahatonga izy ireo anohana ny hetsika ny candidat 20. Natao ny fifidianana lalam-panorenana tamin'ny folo sy roa arivo. Ny araha malala fa 30 isanjato à peu près no nandany an'izany lalam-panorenana zany. Tsy ho resahako eto tsony ny kitoa atao natao tamin'izany. Karapanondro pokotany anaovana fifidianana andanina lalam-panorenana. Olona 3 monja no mikirakirana lalam-panorenana iainantsika amin'izao fotoana zao. Dia hoy izy niteny tamin'izay, tenina hely indray hoe alefaso indray olona anio any io fa mbola ho amboamboarina ihany rehefa avy eo ny zavatra tsy mety. Dia impiry tsika malagasy zany ho amboamboatra foana fa tsy hanorina zavatra maty paika matotra ho aty firenena aty. Zao indray fantatra be fa be hosoka le lalam-panorenana le lisy fifidianana. Be dia be ny karapanondro pirenena sandoka mireny reny eran'ny Madagasikara. Be dia be ny karapifidianana hosoka manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana zao. Dia izy indray sasany hoe rosoa ihany fa
mbola azo alamina ihany zany rehefa kelikely ihany. manoloana ny fanakianany ataon'ireo mpanao politika sasany amin'izao hetsika izao kosa dia nanambara arary manana mamy filohan'ny Antoko Maeva fa tany demokrasia Madagasikara ka samy manana ny heviny fa tsy azo lavina kosa fa misedra ny tsy famarinan-toerana i Madagasikara. Maeva dia anisan'ny nanosony ny fifanarahana izay natao teny Faravohitra noho ny tsy fitezana miaraka tamin'ireo kandidata izay mitaky ihany koa misy conférence souveraine aketo. Zany hoe misy zavatra mifampitohy zany satria misy zavatra mifampitohy tsy mety eto Madagasikara. Misy manakina, misy momba zany, misy tsy momba. Isika ny mbola eto amin'ny tany demokratika. Tsy mametsiny ny olona izay tsy manakina satria misy fomba fijery tsy mitovy eo ary tsy voatery hitovy daholo ny fomba fijery amin'ny lafiny io zany. Fa ny Maeva dia tsy maintsy manohana ary tsy maintsy ho tongany anefiko zany momba ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Manentana ny olona mba hanatrika izany ny reto vondrony kandidaty tsy nafeno fepetra ka nolavin'ny SCC ny filatsan-kofidiany farany teo. Indrindra ny SCC mba hiaino ny tena olana satria izy ireo no rangory fototra hipoirany olana eto Madagasikara raha nambara ny reto solon-tenany kandida nolavin'ny SCC ny filatsan-kofidiany ireto. Ananga rampitso ireo atleta 10 solon-tenany Madagasikara amin'ny bodybuilding izay ho tanterahana any amin'ny nosy La Réunion. Tafiditra indrindra moa anatin'ny fiadinany amboarany ranomasimbe Indiana ity fifananana ity izay ho totsaina ny 20 ka hatramin'ny 25 ny volana oktobra ho avy izao. Efa vita tamin'ny herintaona ny fisoratana anaran'ny Madagasikara ary nandritra ny fifaninanam-pirenena tamin'ny dasa ihany koa no nisafidianana ireto atleta 10 hiatrika izay fiadina ny tompon-daka ny ranomasimbe Indiana eo amin'ny bodybuilding izay. Faniola Randrianantenaina sy Maminirina Razafitsy Oarana. Malagasy mipetraka ny La Réunion amin'ny fampiatranona ireo atleta malagasy ireo mandritra ny fifaninanana. Ny daty anaovana an'ity fifaninanana Coupe of Titan ity izay andehananay Rapitso. Miainga ny atleta 10 miaraka amin'ny staff anankiroa ho any La Réunion amin'ny du 25 au 29 ny dianay any La Réunion hamonjy ny Coupe of Titan izay karakarain'ny coupen'ny Océan Indien izy io zany tena marina. Dia manaraka koa hamonjy ny Thaïlande du 10 au 17 décembre. Io indray mondial ny atao amin'io Mila fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ireto atleta malagasy ireto. Raha ny fantatra mantsy dia izy ireo ihany miantoka ny lany rehetra mandritra ny lalao atao any ampitan-dranomasina. Any handeha ireto atleta malagasy ireto hiatrika izay fiadina ny tompon-daka ny ranomasimbe Indiana eo amin'ny bodybuilding izay. Ho an'ny isika ao anatin'ity vaovao crise lehibe ny firenena algérienne amin'izao misy ny tsy fifanarahana Saïd Bouadja sy ny filohan'ny kongresy nasionaly teo aloha ary ireo solombavam-bahoaka takiny izy ireo araka izany ny ialan'ny Saïd Bouadja amin'ny toerany. Fanadihadiana Clara Raoul-Manantsoa eo amin'ny sary ny France 24. Monsieur Bouadja, on est avec toi. Nous Tsy afaka niditra tao amin'ny lapali parlemanta ny filohan'ny kongresy nasionaly Saïd Bouadja tamin'ny 12 izay napetraka lasa izay dia mipetraka amin'ny toerana mahamay ny tsy fatokisan'ny olona ny antokotoananay. Qui pour nous ne jouit plus de la confiance soutenue
na ny antoko ny filohan'ny pirenena ihany koa aza dia miapanga ny filohan'ny congrès national ity noho izy nanala ny teny tao anatin'ny FLN vokatry ny fitatanandratsy izay nataony tamin'ny alalan'ny narabola tsara dalàna sy ny fampidirana piasa tsy aradrariny araka ny fivoriana izay natao dia nanambara ireo mpanao fitakiana fa ny solom-bavam-bahoaka ao anatin'ny FLN Mohamed Bouareb no tokony pesta araka ny nambarany tompona andraikitra avy ao anivon'ity ministera ity Jenita Soalalaina sy Rivo Rakotinirina. Antsiromandidy, Betafo, Midongatsimo, Anjorobe, ireo sisa ny toerana mbola ahitana trangana pesta amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny voalohany volana Aogositra lasa teo ka hatramin'ny 17 ny volana Oktobra dia 17 ny fitambarana trangana pesta hita ary 20 tamin'ireo voatsabo ka sitrana soamantsara, 4 kosa no maty, 5 amin'ireo no matin'ny pesta tratra, 7 kosa pesta atoto tarimo. Tsy mbola miova ny toromarika mahakasika ny pesta, afaka antsona foana ny laharana 700 raha toka misy ahina ao voan'ny pesta. Afaka tonona ihany koa ny tompo-pahasalamana rehetra raha misy ny tranga mampiaya. Fomba fiasa tsotra be. Midina eny an-toerana mihitsy ny ekipa ministera. Na io ao amin'ny tompo-pahasalamana, na io amin'ilay district. Midina eny an-toerana izy. Dia mametraka ny hoe nisy mifanerasera tamin'ilay no ahahina ve? Reny olona ny koa ilay contact tracing ny ilazana azy. Jerevana avokoa. Reny olona no mena fanafody fisorohana. Tsy miova ny fomba fiaditsika. Rehefa miahiady dia manatona tompo-pahasalamana. Dia tompo-pahasalamana no mandray ny fepetra rehefa avy eo. Manoloana ny fiparitahan'ny petadrindra ny eraky ny tanàn'Antananarivo izay milaza fa foana ny pesta dia tsy ny ministeran'ny fahasalamana no namoaka izany ary fanakorontanana ny saim-bahoaka. Mba mahita an'ireny eny an-dalana dia izany hoe izy mba manao antony afisy tony fa tsy ny ministera koa manao an'ireny. Nanentana hatrany ny vahoaka malagasy ny ministeran'ny fahasalamana mba hanatona ny tompo-pahasalamana raha misy tranga mampiahiahy ary samy tokony hitandro hatrany ny fahadiovana ny tsirairay ary ala amin'ny dorotanety izay mampirongatra ny voalavo miakatra an-tanàna. Zay no namaranantsika ny vaovao tamin'ity ariva ity misaotra anao naharitra ny jery hatramin'ny farany. Ampatsivony ianao fa aorian'izao fampahalalam-baovao izao dia haveneto ny fandarana tapatapakahitra izay niarahana tamin'ny kandida mahafaly solonandrasana Olivier sy Sara Rabersoa izay nandeha omaly teto amin'ny fahitalavitra Honor TV. Mametraka ny mandrapitafa eo amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy.